ahoana marina, tany mbola misy fanjakana ve eto? Raha mijery ny fizotrona raha-pirenena ankehitriny dia fanontaniana mipetraka avy hatrany ny hoe mbola tany misy fanjakana ve i Madagasikara? Inona marina no tena antom-pisian'ny Rajoelina sy ny namany eto amin'ny firenena? Tena anompo ny vahoaka malagasy ve? Samy manao izay ampanankarena azy ireo samy mpitondra fotsiny, ka tsy misy rarahiny izay fahantrana sy fahoriana atrehany vahoaka malagasy na mahantra fadiranovana indrindra maneran-tany aza. Fahantrana, tsy fanananasa, tsy fandriam-pahalemana, samy tsy ahitana izy ireo vahaolana avokoa. Milaza fa tsy misy krizy ny firenena, saingio fa na ireo solombavam-bahoaka manohana azy aza, samy milaza nandritra ireny fitsipaham-pitokisana ireny, fa tsy mahomby ny fitondrana. Vokany, mahantra ny vahoaka, saingy ireny no valiny, bodongerona sy didiny besandry. Fihetsika izay midika, fa tsy maintsy miaritra izay tiana atao ianareo vahoaka malagasy, fa izay mbola anohy ny fanaona hiatrany. Mangina ny vahoaka, mangina ihany koa ny solombavam-bahoaka. Tratry ny be manaiky ve, ka angina lava tahaka izao foana? Tsy misy raha vaniny eto, ary tsy misy zavatra mandeha araka ny tokony izy intsony. Pirofo mitohoka amin'ny tendany, ny tatitra izay natao ny fitsarana momba ny kaonty omaly talata 17 ny volana novambra ireny. Vola be tsy toko tsy foroana ny very, tsy tonga any anatin'ny kitapo-bolam-panjakana, izay tokony isy fiantraikany mivantana amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy. 700 miliara ariary no vola very, vola avy amin'ny arenan-kibon'ny tany eto amintsika io. Raha ny fanazavana, izany hoe vidina volamena milanja 4.5 taona, izay fantatra tamin'izany fa nanomboka ny taona 2024 no nitrangan'izany. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe mbola tany misy fanjakana ve eto? Iza no nigoka ireo vola be tsy toko tsy foroana ireo ka miata-pinatra sy mibolangina amin'izany? Hoy indrindra mantsy ny fanazavana hoe na mikasika ny resaka fitantanana amin'ny volamena zany, na mikasika ny fanombanana ny resaka politika mpanjakana, mikasika ny fidiovana sy ny fanadiovana izany, indrindra fa mikasika ny fanatanterahana ny teti-bolam-panjakana 2024 amin'ny alalany letsina hoe lalàna fandravonana na loi de règlement. Ary tsy ambanin'izany ihany koa zany ireo mikasika ny fizarana ireo ristourna izay miverina makany amin'ny commune izay tokony azo an'izany. Raha mikasika ny volamena manokana dia hitantsika fa ino asiko tsindry kely satria fantatritsika tsara fa ny volamena zany dia maro betsaka eto amin'ity Madagasikara ity, eto amin'ny tanindrazantsika ity, fa dia malaza tsy nanao ohatran'ny vilitsahoana satria nahoana raha jerentsika fotsiny tamin'ilay natolotra teo dia misy ny elanena be dia be amin'ny ireo zay nodeklarena na ny voasoratra ozintsika sy ireo zay hitany any amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ka hitantsika tsara fa ny fahavoazana amin'izay dia azo tombanana any amin'ny 700 miliara ariary raha ny resaka vola devizy fotsiny resahana. Tsy teny amin'ny vola resaka resety sy ny resaka ristourna tamberina mbidy zay tokony verina any amin'ny commune ao, fa dia efa azonareo an-tsaina ny fahavoazana be amin'izany. Mazava izany, osa anao tombona amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta Tsay Christian ve ilay filoham-pirenena? Sa angina fotsiny satria samy goka ny harem-pirenena toy izany? Ny tena olana mantsy, tsy vao androany no nandrenesana tahaka izany teto amintsika. Efa niarahandrehetra na iny teto ny vola fanampiana tamin'ny Covid sy ny maro hafa, saingy toa samy mangina ho azy ny raharaha aorian'izay. Dia tahaka izany foana ny zava-misy eto. Ny vahoaka hitsan-daniny izany anefa miha-mahantra fadiranovana, rempotry ny fitadiavana amin'ny sakafo arapaka isan'andro, ary io fahasaranam-bahoaka io mihitsy no ararotin'ny mpitondra, ka tsy mahamenatra azy ireo ny manao izao rehetra izao. Na dia misy aza ny tsikera mafy atao azy ireo, dia tsy misy rarahiny izany satria manaiky ny vahoaka matotsy miteny. Valala-be mandry tokoa ny vahoaka, fa oviana vao mba valala-be fo, ka andray andraikitra malona ny fanabotriana firenena sy ny vahoaka ataony reto mpitondra ireto. Santonany amin'ny fitandranany raha-panjakana inona seho ny fitsarana momba ny kontiny, fa ny zavatra tsapa dia mitaky fahatongavan-tsaina ny vahoaka malagasy izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Tsara azavaina trano mantsy fa manjaka loatra ny alatra amin'ny endriny maro eto amintsika. Nanomboka ny taona 2024
hatramin'ny taona 2024 na hatratra 27 miliara ariary. Izany hoe efa mananika ny 27 miliara ariary ny tetipidiny vola vahiny tokony ampidiry ny fanondranana volamena teto Madagasikara. Saingy very ary 5 miliara ariary kosa tokony hiditra amin'ny fanjakana, kanefa votsotra vokatry ny lesoka ara-pitantanana. Anisany nanaovan'izy ireo fanadiadiana io sehatra io izay natana lesoka goavana. Maro ny endrika tsy fahanaran-dalàna ka nahitsy ny filohan'ny fitsarana momba ny konty Andriamatoa Jean de Dieu nilaza fa ananantsika betsaka ny volamena, kanefa lasa malaza tsy hinanana tahaka ny vilian-tsahona. Tao anatin'ny 5 miliara ariary izay tamberiny dia 4 miliara ariary ho an'ny fanjakana amin'ny alalan'ny tamberim-bidy na redevance minier, ary 20 miliara ariary dia ristorina na tamberiny miverina amin'ny volom-bahoaka itsinjaram-pahefana anamboarana fotodrafitrasa, ka 4 miliara ariary kosa no iverina amin'ny komina. Tsy voafeny antotanisa, tsy azo itokisana. Samy hafa ny voalaza ny eto an-toerana sy ny avy any ivelany hoe avy eto Madagasikara. Tsy mitovy ny tatitra mianga avy eto Madagasikara momba ny fanondranana vita sy ny any amin'ny firenena mandray ny volamena. Ka ny 24 dia 300 kilô ny elanelana ny taona 24. Mahatratra 900 kilô avy anefa ny taona 24 sy ny taona 24, ary nahatratra 500 kilô ny taona 2024. Nisy elanelana 4.5 taona ny volamena nanaovana fanambarana sy ny lanjany tonga tany amin'ny firenena nandray volamena avy ety Madagasikara ny taona 2024 sy ny taona 2024 io, ka nanome ilay 27 miliara ariary ny vola tokony hiditra kanefa very. Fantatra ihany koa fa nahatratra 20 ny trafika. Midika izany fa navoaeny fotony dia efa misy ny lesoko. Isan'ny nanaovan'ny fitsarana momba ny konty fanangonam-baovao ny tao amin'ny faritra Betsiboka izay isan'ny faritra mpamokatra volamena betsaka eto Madagasikara. Tao anatin'ny fanadiadiana ireo mpitrandraka sy ny mpivarotra ary ny mpividy tao amin'ny komina Andriba, Antanibary, Antsiafabositra, Beanana, Maevatanana voalohany sy faharoa, ka nahitana fa niasa fitrandrahana dia tsy ampy fanaraha-maso sy fampanaran-dalàna avy amin'ny manam-pahefana iny anivo ny komina sy ny antokon-draharaha nasionaly misahana ny sehatry ny volamena na ny anoro. Momba ny trafika dia nahatratra 20 ny fikasana anorana volamena antsokosoko saro ny faditseranana nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024, ka 4 tamin'ny taona 2024, misy 2 tamin'ny taona 2024, nahatratra 5 tamin'ny taona 2024, ary tafiakatra 7 ny taona 2024, tafiakatra 700 sy 5,4 lasy rahetsy faingo 380 grama. Izany hoe manome 4 tapitrisa ariary mahery raha tombanana ho $570 isaky ny grama. Izany hoe 320 tapitrisa ariary mahery. Trafika na volamena no isan'ny trangana trafika betsaka indrindra sarona tany amin'ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nosbe, Mumbai, Dubai, Addis Abeba, Maurice, Nairobi, Seychelles no isan'ny lalana alehan'ny matetika. Tsara nefa ny mampatsiahy fa notapahana tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ny 17 ny volana septambra taona 2024 ny fampiatona ny fanondranana volamena. Nitratra ihany ireny voaresaka ireny fa mety mbola avo foloeny amin'ireny raha kely ny tsy tratra raha tarafina amin'ny zavamisy eto Madagasikara. Mbola tany misy fanjakana ve eto? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?